Andriamatoa Prime Ministre, lehibe ny gouvernementa, Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, Ramatoa sy Andriamatoa Ministre. Ianareo mpikambana ao amin'ny birao maharitra sy ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara namana hajaina rehetra tonga eto androany. Ramatoa filohan'ny fitsarana avo, Andriamatoa filohan'ny filakevitra ambony miaro demokrasia sy ny tanitandalana, Ramatoa mediatorany Republika, Ramatoa ben'ny tanàna misy olo-toerana eto amin'ny kominy Antananarivo renivohitra, Andriamatoa sekretera general misy olo-tenany androm-panjakana antemeran'ny loholona, Andriamatoa misy olo-tenany filohan'ny vahomeram-pirenena maleo-tena misahana ny fifidianana, ianareo sekretera general rehetra, ianareo mpandrara mpiara-miasa eto anivon'ny antemeram-pirenena, ianareo mpanao gazety avy amin'ny haino vaky jery samihafa, ianareo olo manakaja sivily sy miaramila araky laharam-boninahitra misy anareo iavy, tompoko lahy sy tompoko vavy, faly miarahabatsika rehetra tafaona somatsara indray androany. Misaotra an'Andriamanitra isika nanome ny androany ary nitantana ny diatsika tsiraray avy ka nafahatsika manatanteraka izao fivoriana izao, fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ny taona 2020 ity izao. Koa satria maro amintsika rehetra izao no tsy mifankahita, dia everiko fa mbola tsy tara ny fiarabana no ny fahatratsarana taona vaovao 2020 hitondra soa sy fahombiazana amin'ny asa atao rehetra ne ity taona vaovao ity, ka ho tao fahombiazana, ho tao pahavitsiana ary ho taona mpamokarana ny vokatra ho an'ny firenena ne ity taona 2020 sy 2020 ity. Tsy adiny koa ny miarahaba manokana anao, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernementa, sy anareo mpikambana mandrafitra izany. Voasafidy tao anatin'ny maro ianareo ary nitendrena ho mpanatanteraka ny politika akapoben'ny fanjakana ho fanavaozan'ny Republika ny Madagasikara. Koa amin'ny anaran'ny antemeram-pirenena no irariko anareo avita be amin'izany. Tsy andiso fanantenana ireo izay nanolotra sy nanendry anareo ane ianareo, indrindra fa ny vahoaka malagasy miasa izay ataonareo ho an'ny firenena. Manantena izahay fa ny asa ataonareo dia ho hita maso, ho tsapany vahoaka ary ho refesina amin'ny vokatra fa tsy amin'ny teny. Tompolahy sy tompoko vavy, ho fampiarana ditim-panjakana laharana faha 20 sy 20, 720 sy 700 tamin'ny 8 avrily 2020 sy 2020, dia miatsika izao fivoriana tsy ara-potoana izao isika ho faratanterana ny andininy fa 770 ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fanoloran'ny Prime Ministre ny fandaharana asa fanatanterana ny politika akapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Koa manantena izahay, Andriamatoa Prime Ministre, fa ny fandaharana asa izay atolotra ho eto anivony antemeram-pirenena dia ho fandaharana asa tena hitondra hifantoka amin'ireo lahara-pahamehan'ny vahoaka malagasy ary hitondra vokatra azo tsapahitanana ao amin'ny feim-potoana haingana. Avery koa hitondra vokatra azo tsapahitanana amin'ny feim-potoana haingana ho an'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre, ankoatrin'izay dia anisan'ny lahara-pahamehana atao mandritra n'izao fivoriana tsy ara-potoana izao ihany koa ny fandinihana ny andaminana ny volavolan-dalàna laharana fa 13/5/2020 tamin'ny 8 desambra 2020 sy 2020 momba ny fisoratana anarana fahaterana amin'ny fomba manokana ao amin'ny fanatanterana fisoratana anarana biometrika fahobea izay. Andriamatoa Prime Ministre,
mbola misedra sy manarina ireo vokadratsy navelan'ireo rivodoza sy anjo ratsy nandalo teto a Madagasikara isika ankehitriny. Eo ihany koa nefa ireo ady maro samihafa ifanaovan'ny firenena maro any ivelany izay tsy maintsy hisy fiatsaikany eto amintsika. Manantena izahay fa hikaroka ny hevitra sy handray fepetra rehetra ianareo eo anivony fahefana mpanantanteraka mba hanamaivana izay mety ho fiatsaikanyireo amin'ny fiainany vahoaka malagasy. Vonina izahay eto amin'ny antemberam-pirenena hanampy anareo amin'izay rehetra azonay atao fa mitaky fandraisana fanapahan-kevitra haingana. Averiko a, vonina izahay hanampy anareo fa mitaky fanapahan-kevitra haingana sy mahomby avy aminareo mpanantanteraka. Mato Prime Ministre, manana filoham-panjakana chef d'État isika eto a Madagasikara. Koa everiko fa rariny raha homena haja ny birao-panjakana rehetra amin'ny alàna fametsarana ny sarin'ny filoham-panjakana any amin'ireny birao-panjakana rehetra ireny. Tompola sy tompovavy, mamela ianareo raha hitondra fanazavana fohy mikasika ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao momba ny hoavy ny androm-panjakana eto amin'ny firenena. Tsikarika fa misy hevitra maro samihafa eo anivon'ny olom-pirenena. Misy ireo mitaky handravana ny androm-panjakana misy ankehitriny, ary misy koa ireo miaro ny fitohizany ireo araka ny rafitra mijoro. Zava-dehibe ny manamarika fa ao anatin'ny fanjakana tandalana isika eto a Madagasikara dia azo ekena ny fahasamihafan-kevitra, saingy kosa ny rafitra hitondra ny firenena dia tsy maintsy miorina hatsany amin'ny lalam-pandorenana sy ny lalàna manan-kery. Amin'izao fotoana izao ny fitondrana misy mijoro ara-dalàna tanteraka araka ny didina avoaka ny ACC laharana 10 HCC bara de 3 tamin'ny 14 ny volana Oktobra 2022. Noho izany fanovana na fanitsinany rafitra dia tsy maintsy atao amin'ny fomba ara-dalàna sy demokratika ary ao anatiny ireo sehatra voarafitra mazava toy ny fikonan-doham-pirenena sy ny fifidianana fa tsy atosika any amin'ny tsy fanaran-dalàna izao fitondrana mijoro izao. Tanterahana tsy ho ela ny fikonan-doham-pirenena hanehoan'ny vahoaka malagasy ny keviny mahakasika ny lalam-panorenana sy ireo rafitra hitondra ny firenena. Ny fitakiana fandravana ireo rafitra mijoro ara-dalàna ankehitriny dia raisinay ho fanakorontanana atao tsy hanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena sy ny fifidianana eto a Madagasikara. Izay andrasan'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy ireriany no maso mandidy sy tompon'ny fahefana feno amin'ny fanapahan-kevitra hitondrana ny firenena. Tsy misy ampahan'olona na antokon'olona afaka hisandoka izany fahefany vahoaka izany ka hanery sy ampikorotana ny fitondrana. Noho izany dia mitaona ny vahoaka malagasy izahay ka tsy hanaiky atao fitaovana fampakorotanana ny firenena. Mitaona ny rehetra izahay mba hianjy sy hiomana amin'ny fiandrasana anjara mavitsika amin'ny fikonan-doham-pirenena ho avy izay hamaritana miaraka ny lalam-pandorenana sy ireo rafitra hitondra ny repoblika vaovao izay hazorontsika menakavy. Tompola sy tompovavy, izay no lohateny fohy hanokafana izao fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izao, fa amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana izay ho avy tsy ho ela amin'ny volana manaraka izao dia hanao misimisy ny tenako. Mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra tonga nanotsona na ny vahiny izany na ny tompotrano mirary soa mandrakariva ho an'ny vahoaka malagasy. Misaotra tompoklahy, mankasitraka tompokovavy.